Mbola maro ny tanàna ambanivohitra eto amintsika no tsy manana rano fisotro madio amin'izao fotoana izao. Miezaka hatrany mikaroka fanampiana mba hananan'izy ireo izany anefa ny ONG Madagascar Development Fund sy ireo mpiara-miombina natoka aminy. Dia hojerentsika ary ny fanadidina. Olona 700 avy amin'ny fokontany telo ao anatin'ny commune ambanivohitra Mpanitokana tsy lavitra ny Mahitsy no nahazo rano fisotro madio. Notokanana ho malo tao amin'ny fokontany Nampanataovana izany foto-drafitra saim-bonan'izany izay ahitana bassin de captage sy simbendrano, lakan-drano eo amin'ny 2 kilometatra maherikely ary popon-drano 7. Mitety bidy 220 tapitrisa ariary ny asa fanonerana io zotra fampidiran-drano fisotro madio io izay fanomezana manontolo avy amin'ny Drilling for Hope, fikambanana mpanao asa soa Amerikanina avy amin'ny alalan'ny Madagascar Development Fund na ny MDF. Tonga manokana avy any États-Unis nanome voninahitra izany lanonan'izany ny solotenan'ny Drilling for Hope ramatoa isany Karen sy Emma. Nanolotra azy ireo teny atoerana andriamatoa Brian Donaldson mivady, mpiandraikitra ny MDF sy ireo manam-pahefana ho toerana notarian'ny ben'ny tanàna Louisette Rasendra Arvololona. Ny MDF no manao fanajajiana eto toerana eny amin'ireny tetikasa ambanivohitra ireny, toy ny fanorenana sekoly sy ny fampidirana rano fisotro madio, ary izy ihany koa no mikaroka amin'ny mpamatsy vola. Naneho ny haravony ny mponina izay efa niara-pahasaarana nataona maro raha voatery nandeha ditongotra 20 minitra vao mahita rano fisotro madio.